Inona marina no tena ao an-tsainy ny vehivavy malagasy? Inona marina ny tena faniriny ny vehivavy malagasy? Tô manome tsiny ny lehilahy malagasy foana ny vehivavy malagasy isan'andro hoe i lehilahy malagasy dia tsisy lavanazy, i lehilahy malagasy dia maditra, i lehilahy malagasy dia mitovy amin'ny biby. Nefa raha tena mandinika isika tena zay tokoa ve ny zava-misy eto Madagasikara? Ndeha arahantsika ity video ty famelohany zany azadino ny miabone ny chaîne antsika, asio like ny video sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany ary apetraho ny commentaire. Eny amin'ireny rehetra ireny dia matetika ny vehivavy foana no avovava ary na amin'ny fiarahamonina izany na any amin'ny tambanjotra ntserasera. Avovava tokoa ny vehivavy malagasy izay samy milaza fa hoe tsy misy lehilahy azo atokisana ary tsy misy lehilahy manjary eto amin'ny taniny Madagasikara hoy ireo vehivavy malagasy. Ary mbola manome tsiny lehilahy koa ny vehivavy malagasy hoe ohatrany tsy nateraka vehivavy, ohatrany tsy manana anabavy hoy ireo vehivavy malagasy. Mipetraka tokoa ny fanontaniana raha toa ka miteny io ny vehivavy malagasy hoe ohatrany tsy manana anabavy ary ohatrany tsy nateraka vehivavy, de raha apetraka amindreo ny fanontaniana hoe ary ianareo ve mba tsy nateraka lehilahy ary tsy mba manana anadahy? Ary ny lehilahy no voalohany teto ambony tany, ianareo no nalaina tamin'ny taholan-tehezanay, tokony hanaja izahay fa tsy miteny hoe izahay tsy manjary. Raha tsy manjary ny lehilahy malagasy dia midika izay fa tsy manjary ny vehivavy malagasy, satria ny lehilahy no nipoiranareo vehivavy teto ambonin'ny tany. Ny mahagaga koa dia ny lehilahy foana no mahazo tsiny, ny lehilahy foana no omen'ireo vehivavy tsiny eny amin'ny fiarahamonina eny, nefa ireo vehivavy raha vantany vao mahita lehilahy tiany sy lehilahy izay lazainy fa beau gosse dia tsy mahatazona ny fihetsem-pony, eny na manambady aza izy dia tsy mahasaka anazy hiaraka amin'iny olona iny. Rehefa olona lazainy fa beau gosse iny no mandona azy ary mandratra ny fony dia lazainy fa tsy misy lehilahy manjary, tsy misy lehilahy azo itokisana, nefa tsy tadidiny fa nanitsakitsaka ny vadiny izy, olona efa nanambady fa nahita ny olona lazainy fa beau gosse dia niaraka izy. Rehefa voadona avy any izy dia mahasahy milaza fa ny lehilahy tsisy ilavanazy. Ny vehivavy mihitsy no tsisy enatra fa faly manome tsiny olona fahatany. Raha tsy ahivona ny tantara dia tamin'ny ireny nandritra ny fotoanany kanina ireny dia nalaza impiandry Tsatakazon'ny Barea tsy iza moa izany fa Melvin na Melvin, dia babo daholo ny vehivavy malagasy, na ny manambady na ny tsy manambady, na ny tanora na ny antitra, ka tsy nahafina ny fitiavany. Fa i Melvin kosa dia tsy hitahita eny amin'ny toerana rehetrarehetra eny ary sarotra vao hahita any Melvin, ka tsy hainy ireo vehivavy malagasy ny ataony ka tsy voahafiny ny fitiavany iny olona iny, ka ny delira tao amina Facebook. Nefa ireny vehivavy ireny manambady fa manao zavatra toy ireny, rehefa voadona avy any amin'ny zavatra ataonjareo zareo dia ny lehilahy ihany no lazainy fa tsy manjary, ny lehilahy ihany no lazainy fa tsisy ilavanazy ary tsy azo atokisana. Ny manarakin'izany koa dia tsy azo adinona ary hainy rehetrarehetra fa fony fahiny helabe dia Adama no olona voalohany teto ambonin'ny tany, ka nojerevan'Andriamanitra i Adama hitany fa sambatra tokoa tao anatin'ny saedena, ka nitadiavany Zanahary ilay nahary ny lanitra sy ny tany vady sahazazy i Adama ka nomeny Eva. Rehefa tonga i Eva dia vehivavy dia namitaka ny Adama ny antony nahatongavany tao amin'ny saedena, ka nahatonga Adama voaroaka tsy ho ao amin'ny saedena itsony, ary nahatonga Adama mijaly mandraka ankehitriny ny taranaka Adama nohony izay fitaka sy lainga nataony vehivavy izay. Na tiana na tsy tiana dia i Eva no nahatonga Adama nijaly, i Eva no nahatonga Adama sahirana, noho ny firaisany tsikombakomba tamin'ny menarana, noho ny firaisany tsikombakomba ihinana izay voankazo voarara izay efa noraran'Andriamanitra. I Adama ne efa naharitra ela nipetraka tao efa tsy mba nikitika an'io zavatra io, nohony izay hoe ny lehilahy dia azo atokisana, fa rehefa tonga ny vehivavy dia nidikaviny daholo ny
lalàna rehetra sy ny fepetra rehetra, izany dia midika fa ny vehivavy no tsy azo atokisana. Aty aorina nefa dia mahagaga fa samy milaza fa hoe ny vehivavy hono tsy tia miaraka amin'olona mahantra, ary izy reo dia tsy tia miaraka amin'olona tsy manam-bola, tsy tia miaraka amin'olona sahirana. Nefa tsy nisy izao fahasahiranana izao raha tsy zavatra nataonjareo no ny antony nataony ireo vehivavy no natonga ny taranaka Adama hijinja ny vokany ary hijinja ny tsy fijinjena. Raha tena hendry tokoa ny vehivavy dia tsy tokony hisy hampirafy eny na adala toy inona azan'ny lehilahy, satria nahikôty tahakinona azan'ny lehilahy fa raha tsy manaiky ianareo vehivavy ary raha manaja ny vadinareo ianareo vehivavy dia tsy misy azon'ny lehilahy atao. Fa matoa ianareo manaiky iaraka amin'ny vadin'olona, matoa ianareo manaiky rehefa ikôtiny lehilahy nefa lehilahy hita fa maditra dia ianareo mihitsy tsy norma. Ary tadidio nareo vehivavy, ny lehilahy dia olona matetika olona ny fo, olona ny confiance, ary tena olona manana henatra ary manana fiahina ara-panahy. Raha vao ny vadiny ao an-trano zay manaja azy ka tsy misy ahia izy amin'ny vadiny, dia mipetraka ho azy ny fahendren'ny lehilahy ary manaja tena ho azy ny lehilahy. Fa rehefa hitany tsy normal ny fitondrantenany ny vadiny ao an-trano, nefa ny vehivavy dia tsy manaiky raha tsy tratra, dia lasa mihetsika indray ny adalany, mihetsika indray ny zavatra rehetrarehetra tokony hihetsika ao aminy. Nohon' izany ry vehivavy dia aza dia manome tsiny fatany lehilahy fa mbadiny ihany alohan'ny tenanareo, mialohany hanomezanareo ny tsiny olona fa sao lahy mba ianareo no tsy norma. Zay no azontsika naroso androany ry tompoko lahy sy tompoko vavy koa dia mankasitraka atsika rehetra navita ny hain'ny video hatramin'ny farany. Ety ampamaranana ihany koa dia mbola entaniko foana ianareo hiabone ny chaîne, asio like ny video ary apetraho ny commentaire sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany. Zay fa veloma vetivetika be hoe ciao ciao.